Ampifariana mandrakariva riavana nazontsika mifanarintavy indray iain'ny tenin'Andriamanitra afantatra ny sitrapony ary indrindra namezan'ny tompony taona vaovao antsika ka afantarantsika ny zorana amin'izany fa mbola voalohany taona amin'ny taona moa zao. Ho aminareo ny fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Sabotsy 3 Janoary 2022 imanjenantsika aloha hevitra hoe mahaifa ny zavatra rehetra ny tompo. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ideranao amin'ny foko rehetra aho, ianao treandreo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka idera anaranao no ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao. Fefa menao voninahitra ny teninao, ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao. Menao fahasahiana aho, ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, ideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andre ny teny ny vavanao izy. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, Andriamanitra mendrika ho miambonahitra ianao. Misaotra anao zany amin'ny zavatra rehetra, ko mankalaza sy midera mame voninahitra ny arinao masina izay. Tompo, mahatsiaro teny izay fampanota, ko mandoariko eo anatrehanao, miaiky ny fahadisoanay, mamindraha foana ary mamela ny erikay. Fa namasino, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao, mitondra fanantenana ny amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ka ny mafisanay sy avoazanay amin'ny finoananao. Anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity unité ravina malala dia hitanao ao amin'ny epistely nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina. Efesianina 3 ny 20 sy 1:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Aro an'izay mahay manao mihoatra noho zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ao amintsika. Ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ho amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ho aminao ny fiadanana,
ny amin'ilay jesosy kristy ilay teraka ho antsika tonga novoka ny aranona tamintsika mofinaina ho antsika anio ka ndranetsika teo Efesianina 4:2-20 laza nanendrena amin'ny Paoly io apôstôly jetilisa ary nitsodrano famezam-boninahitra ny Jesosy Kristy nomenantsika eto. Maefa ny zavatra rehetra ny tompo, mahay ny zavatra rehetra izy, mahay ny zavatra rehetra izy. Tsy neken'ny fisainareo jiosy mihitsy ny andraisana ny jetilisa hitovy zo aminy sy ananany anjara amin'ny famonjen'Andriamanitra. Isan'ny antony nanenjehana ny Paoly ka nampidirina amponja azy ny fitoniana filazantsara sy nandraisana ny jetilisa. Tsy mampihemitra azy anefa izany, fa vao maika natonga azy vavaka sy ampaherin'ny kristianina, ny vavaka mafy izy. Sady mino fa mahay manao mihoatro ny zavatra rehetra ny tompo, ka hampazava ny fon'ny olona mba hatakarany tena fitiavan'i Kristy, dia ny amin'ny anangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'i Kristy, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Ny fanamasina no hery miasa, aizantsika manao asa mihoatra noho izay takatry ny fahalalana ananantsika momba ny fikasan'Andriamanitra. Zao koa ry havana, mendriky miambonahitra Andriamanitra. Mendriky miambonahitra izy. Misy mariary ny voninahitr'Andriamanitra rehefa manana firaisaim-po amin'i Kristy Jesosy ny fiangonana. Satria zay rehetra efa novonjen'Andriamanitra miombonao, ka tsy misy intsony ny fifanavakavahana sy ny fifanelikiliana tahaka izay fahita amin'ny fikambanana sasany, izay mbola tsy miaina ny fitiavan'i Kristy. Ny fiangonana marina dia manaiky fa Kristy Jesosy loha na filoha faratapony. Izy mame aina sy mandrindra ny asany tena manontolo. Samy manana ny anjara ny asany ny mpikambana tsirairay ao aminy, ary samy mikely aina havita ny anjara fanompony avy mba hatateraka ny fikasan'Andriamanitra dia ny azon'ny olona rehetra famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany ry havana, mendriky miambonahitra Andriamanitra. Ataovy izany teo an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay mitodika manokana ao anampino efa nandray an'i Jesosy Kristy mba hitandrina sao mihemitra ary hiasa ampitiavana koa amin'ny zetra tanterahana. Tao io ny fahalantenanay ho anao amin'ny fiainana amin'ny famonjena dia ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny tenao Andriamanitra ao anay. Vavaka izay ho an'ny tompona anjara rehetra sy ny vahoakanao Andriamanitra hiatrika fambavahana rahampitso. Tompo, omba ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranareo marary. Ampirezo ireo manamanjo toandro mareo sikolona ary vonjeo ireo mahantra sy sahirana ary sonjovina ny ampigatrana. Tao io ny asa fiazakazanay amin'ity anio ity indray. Hamonjy fiangonana, hiara-mivavaka ary hiara-pala ny tokantrano. Tompo, vangio ny firenenay ka tsy abosy arovy Jesosy, fa mila anao zahay hamonjy anay. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'ilay mpanafitra anay, dia ilay Jesosy Kristy ilay efa nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay, nampiombona anay koa mivavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehony anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny herikay tahaka ny namelanay izay meroka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminao ny tsodrano izay atolotra anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra alohan'ny fiadanana ny atonga anareo voatokana tanteraka ho azy, ka arovany avokoa ny fanahynareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tomponsika, ny tanany tokony mena Andriamanitra izay miantso nareo ka ho efainy izany. Amen. Dia an'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.